Iarabanina avy atraty indray ty alahady fahatelo na aprily 2024 ity. Ho an'izay mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Andeha ny salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato, salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato ho iderahantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Asandrato ny feonao ary iderany tompo miaraka amiko amin'ny alalan'izany salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato zany. Asandrato avy ny feonao manao hoe Alleluia. Ideraha ianareo mpanompon'i Jehova, ideraha ny anaran'i Jehova, saorana ane ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fimpisahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteny. Hoderaina ane ny anaran'i Jehova, avo ambony jentilisy Jehova, ambony lanitra ny voninahiny. Izany tahaka an'i Jehova Andriamantsika, izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Mba hametraka azo namany mpanapaka ny olony, mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azo renjaza mifaly. Alleluia. Amen. Loatra ny fonay Andriamanitro, afaka mijoro eto an-tranonao indray zahay. Mariky ny tainao anay zany, mariky ny fahasoavana zany. Manamarina ny teninao zany fa asandratrao ny mahantra eo amin'ny zezika izay
anjerany ary ajoronao ho mpanapaka ny olonao. Anamarina ny teninao zany fa iza no hiampangany olo voafidin'Andriamanitra raha Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka raha Kristy Jesosy efa maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ary amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy zay amin'ny lalan'ilay tianay. Misaotranao zay fa matoa zay afaka mijoro eto an-tranonao tahaka izao na mpandresenao zay. Misy ny olana samihafa eo amin'ny fiainanay izay natrehina ka tsy toanay akory aza fa toa resy zay manoloana zany. Misy ny tsy fahasalamana, misy ny adi-piainana sy ny adi-panahy. Amin'ireny rehetrareny dia ataonao mihoatra noho ny mpandresy zay, narovanao zay, nakarinao avy ao amin'ny fotaka mandrevy zay, apetraka ao eo ambony vato lampy eto am-piangonana, eto amin'ny fiangonan'ny olo-masina tray atsy mangozo. Misaotranao manotahinao zao vahoaka marobe zao ka mahatsiaro ndray fa tahin'Andriamanitra dia tonga mideranao tsy manome voninahitra anao ary manantena fa androtsahanao fitahina, androtsahanao fahasoavana indray mandritra zao fanompovavahana zao. Raha ianao no miteny dia hainao tanterahana ny teninao, fa raha izahay no miteny manan-kery zay entina manatanteraka izany. Tompo, rotsay aminay ary ny manamiafina izay fanomenao an'ny olonao mba ho ampoka sy hoetsaka izay voky an'izany teninao zany, amin'izany fahasoavanao zany. Ary mety eza anatrika ity fanompovavahana ity rehetra mitady ianao marina amin'ny fony dia hitanao ary kasianao ny fonay ka hitoetra ao anatinay ianao. Izay tsy no velona fa ianao ny velona ao anatinay. Anaran'i Jesosy Kristy efa nanangana anay ho zanak'Andriamanitra ho angatahana ihany zany. Nahatra ho anao Andriamanitra. Amen. Petraka ny sokafana vetivety ny varavarana teo ny zava-maneno alao miditra ny amantsika mbola ny velany mba andre ny tenin'Andriamanitra. Toerana ihany namantsika raha misy malaladala kelikakitsika ndiavana. Rosomakeo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra tsika izao ry havana.
sy amakiny tena mantsika to akzy hitantsika amin'ny Deutéronomia toko 7 ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Deutéronomia toko 7 andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny filazantsara araky ny Luka toko 8 ny 9 ka hatramin'ny 13 Luka toko 8 ny 9 ka hatramin'ny 13 ary ny Romana toko 9 isika ny 1 sy 30 io zany dia bavaka tsika agnatin'ny fanamasin'Andriamanitra ay bavaka sika to ho anao Andriamanitra ny miteny ny fiangonana tahaka an'izao ary heverinay fa zanakao zahay tanaiky izay tianao ambarany iny ary tompo Andriamanitra sokafo azy ny masom-panany tsy avy mity androany ity indray mba hatainy amin'ny halali ny teninao afany mifantoka tsara ry tompo tianao ambara aminay tsy amin'ny androany reo ny mpanjanjara hamaky ny teny tompo eo azy ny lela malaky eo azy ny fitadidiana tompo eo azy ny herinao azo maky izany teny zany azo ny akoho meno sana teny anao tompo amin'ny andro amin'ny dalam-panimponao amin'ny dalan'ny soasiny teny mikatany tompo dia hananay fonay tsy iava tony taky ny tany lenako ny fonay tompo hay andray ny andra avy aminao Andriamanitra tsara vila tsisa io tompo na namary tena zay fa maro ny tsenao zahay naiky fa Andriamanitra miteny no tompo ary mipetraka mandry dia ny fananao ny tompo adany zao fotoa mavaka izao na hery mandrakariva otra mpamo amin'ny anaran'i Jesosy dia niverina ka niakatra tamin'ny lalana anakany basana ary nivoaka hiady amintsika teo Edregoa fanjakany basana mba amin'ny vahoaka rehetra ary hoy Jehovah tamiko aza matahotra azy ianao fa efa natolotra eo an-tananao izy mba amin'ny vahoakany rehetra sy ny taniny ary ianao anao aminy niaraka izay nataonao tamin'ny Siona fanjakany Amorita izay monina tao Hesibona dia natolotra Jehovah Andriamanitsika teo an-tanantsika koa oka fanjakany basana sy ny vahoakany rehetra dia nandresy azy isika mandra-pahatsisy ny angana na dia iray akory aza dia afatsika ny tanànany rehetra tamin'izany andro izany tsy nisy tanàna izay tsy nalaintsika taminy dia tanàna 90 dia ny tany Argoba rehetra izay fanjakany oga tany basana ireo tanàna rehetra ireo dia samy nasiana manda avo sy vavahady ary hidy hamafy azy afa-tsy mivohitra madinika maro dia maro dia naringatsika ireny tahaka izay efa nataontsika tamin'ny Siona mpanjakany Hesibona naringa namponina rehetra tamin'ny isan-tanàna mba amin'ny zazam-behivavy fa ny biby fiompy rehetra sy ny fananana tamin'ireo tanàna ireo dia nataontsika babo ho antsika. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy naka ny 12 laka nanao taminy hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratra ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona fa atolotra ho an'ny jentilisa izy dia ataony fiomezana sy isetrasetrany sy hororany arokapony sy hovonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana izy nefa tsy nisy azony akory izany teny izany ary raha Jesosy nanakaiky any Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana ary raha nandreny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona izany ary io ny olona taminy Jesosy avy any Nazareta no mandalo dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe
ry jesosy zanaky davida mamindrafo amiko ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba angina fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky davida mamindrafo amiko ary jesosy nijanona dia nasainy hoentiny eo aminy raha lehilahy ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao ary hoy izy tompoko ny ampahiratra ny masoko dia hoy jesosy taminy mahirata ny masonao ny finoanao no efa nahavonjy anao ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an' jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nideran'Andriamanitra. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra no momba antsika iza no atohatra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Iza no hiampanga ny olomba fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoana anao mandrakariva, toy ny ondro vonoana no fijery anay, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tangana isika fiangonana tsena ny afatra ampitondrain'Andriamanitra mpanompony. Ipetraka ny fiangonana. Mampitombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay tompo satria mbola omenao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Dia ny fanenao masina no irinay, angatahanay hiasa manan-kery ao anatinay tsara avy mba hatakaranay indray izay afatra tianao omenanay amin'ity anio ity. Ampangino ny feo rehetra izay tsy avy aminao ka mangataka ihany koa izahay hoe aoka izahay mba ho mpiaino mpankatoa ny teninao izay ambaranao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Luka 4:20
andiny 5:30 ka hatramin'ny 7:40 no angalana ny afatra ho antsika amin'ity alahady maraina ity. Isika moa ankehitriny dia mbola mibantsina aloha hevitra hoe mampandresy ny mino ny asan'ny tompo. Mampandresy ny mino ny asan'ny tompo. Raha antaniana isika rehefa hoe pahinona marina moa n'izany asan'ny tompo ambara izany, dia samy manan-kambara avokoa isika. Ary matetika dia hoe Jesosy mpanasitrana, Jesosy mpanao fahagagana, marobe ireo valiteny omentsika raha miresaka isika hoe ny amin'ny asan'i Jesosy. Fa raha izao tenin'Andriamanitra izao no jerena dia maro ireo asa ataon'i Jesosy raha amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Raha eto izao raha jerentsika fotsiny ny teny na ny soramandry ambony dia hoe ny nampahiratany Jesosy lehilahy jamba tao kaikin'ny Jeriko. Raha izany ohatra raha antanintsika hoe inona ny asan'i Jesosy eto dia samy milaza hoe mampahiratra ny jamba. Marina izany ry havana. Nefa dia ho jerentsika akaikikaiky kokoa fa tsy izany any akory no asan'i Jesosy raha ity Luka 20:30 andiny 5:30 ka hatramin'ny 7:40 ity no jerena. Indreto ary misy dingana 5 ataon'ny tompo hiasany eo amin'ny fiainanao. Dingana 5 hiasan'ny tompo eo amin'ny fiainanao. Voalohany amin'izany dia ny hoe manakaiky anao izy. Manakaiky anao izy. Voalaza eo amin'ny andiny 5:30 no hoe raha Jesosy nanakaiky any Jeriko. Raha Jesosy nanakaiky any Jeriko. Eto izany dia nanakaiky toerana iray Jesosy. Dia Jeriko izany. Ity Jeriko ity moa dia 520 kilometatra somary atsimo atsinanan'i Jerosalema. Fa inona ary ny tian'izany tenin'Andriamanitra izany ambara amintsika rehefa na raha hoe manakaiky tanàna izy. Ankehitriny koa dia manakaiky anao Jesosy Kristy. Manakaiky ny tanàna misy anao izy. Aiza misy anao ry havana? Eto 67 hektara ve misy anao manodidina anao hoe manodidina eto ve? Sa eny Itosy alavidavitra kokoa? Aiza misy anao ry havana? Manakaiky ny toerana misy anao Jesosy ankehitriny araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Manakaiky anao Jesosy na aiza toerana misy anao. Na akaiky izany na lavitra. Satria nahoana? Manerana ny zavatra rehetra izy. Koa aza manao hoe nilao izany namako ao. Na hoe lasa manalavitra ny ray aman-dreniko. Na hoe lasa lavitra ny olon-tiako na ny namako tsarovy ry havana. Fa Jesosy dia manakaiky anao araka ny voalaza eto. Koa raha iso izany tenin'Andriamanitra izany. Fa asan'i Jesosy izany. Anao izany. Manakaiky anao amin'ny toerana izay misy anao. Fa inona ary no zavan'izy? Rehefa nanakaiky an'i Jeriko Jesosy, indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Koa raha nanakaiky ny tanàna Jesosy araka ny nambara teo, moa ve nandalo fotsiny izy raha tonga tao Jeriko satria ao Jeriko no atondiany. Tsy nandalo fotsiny tao Jeriko izy ry havana, fa nijanona tao. Tsy nandalo fotsiny izy fa nijanona tao. Ary izany indrindra no dingana faharoa nataon'i Jesosy dia ny hoe mijanona eo amin'izay misy anao Jesosy. Mijanona eo amin'izay misy anao Jesosy. Hoy ny andininy 40 tapany voalohany hoe ary Jesosy nijanona. Ary Jesosy nijanona. Rehefa nanakaiky any Jeriko Jesosy dia tonga tao amin'ilay toerana. Rehefa tonga tao izy tsy hoe nandalo fotsiny fa tena nijanona tao mihitsy. Ambarany teny fototra ny fahamarinana izany. Nijanona maharitra tao amin'ilay tanàna izy. Fa tsy nandalo fotsiny. Ry hava-malala rehetra amin'ny tompo. Tsy fifaliana ho anao koa ve? Raha manaiky
mitoetra maharitra ao an-tranonao Jesosy. Tena hoe raha nambara teo hoe nanakaiky ilay tanàna Jesosy ho ao amin'ilay toerana. Mety hoe anisan'ireo olona tsy nangasitraka ny fahatongavana ve ianao? Fa raha tena nangasitraka ianao any dia fifaliana ho anao izany hoe ahatongavan Jesosy ao amin'ny tokantranonao izany ary ny toerany maharitra ao. Satria araka ny voalazako teo, mijanona maharitra tao amin'ity toerany ity Jesosy raha mijery ny teny fototra isika. Fa ny fahatelo, ny dingana fahatelo anehoany Jesosy Kristy ny asany eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny hoe miantso anao anatona azy izy. Miantso anao anatona azy izy. Eto dia nasainy Jesosy entina eo aminy raha lehilahy araka ny andiny 40 tapany 2. Eo anatrehan'izany rehefa naraka ny hitantsika eto dia maniraka ireo olon-kafa i Jesosy hitondra ity jamby ity ho eo amin'ny Jesosy. Koa eo anatrehan'izany raha naniraka olona i Jesosy eo amin'ilay jamba ka hitondra ilay jamba eo amin'ny Jesosy dia inona no anton'izany? Ny anton'izany rehefa dia izao hoe mba ilazana ilay marary izay mianjady amin'ny Jesosy. Mba ilazana ilay marary izay mahatery azy hoe inona marina no tian'ity olona ity ho ataony Jesosy aminy. Satria hitany Jesosy izany hoe io misy jamba. Dia nitady olona Jesosy hoe naniraka olona Jesosy hoe atsoa io olona io hoe ty amiko. Ary izany indrindra no hitantsika eto. Tsarovy ry havana fa araka ny voalaza dia hoe mpangataka ity lehilahy ity. Ary raha ny zava-misy eto rehefa natsoiny Jesosy izy dia tsy izany no nangatahany. Matetika mantsy ireny mpangataka ireny dia inona ihany no nateritreriny ho azo? Vola matetika no irinireny ho azo. Fa zava-misy eto ry havana tsy mba vola no nangatahany ity lehilahy ity. Na dia izany ary no efa asa mety atao hoe efa asany hoe andavanandro satria hoe jamby izy tsy afaka manao raharaha dia mangataka no ataony dia iny vola iny no hinanany sakafo ohatra. Fa eto kosa rehefa hoe Jesosy no nandalo na hoe fantany fa Jesosy izany dia tsy vola no nangatahany tamin'i Jesosy fa inona? Ny ampahiratana ny masony. Koa eto ary raha nambara teo fa niantso olona hafa i Jesosy hitondra ilay marary eo amin'ny Jesosy dia ny dikan'izany dia manentana anao ilaza izay mahatery anao izy. Manentana anao ilaza izay mahatery anao izy. Ary izany no dingana fahaefatra ataon'i Jesosy. Voalaza eo amin'ny andininy 40 tapany 2 sy eo amin'ny andininy 40 fa nanontany andra lehilahy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Misokatra aminao Jesosy ry havana ankehitriny. Tiany ny anokafanao vavanao angataka aminy. Tiany ny amborahanao izay mahatery ny fonao ka ilazanao ny fanirianao rehetra ka ambarao amin'izany rehefa malala rehetra amin'ny Tompo. Lazao azy izay tianao ataony aminao. Eto ary dia namaly ny fantanian Jesosy eto raha lehilahy ka nanao hoe Tompoko ny mba hampahiratana ny masoko. Fa ankoatr'izany rehefa avy nilaza izay mahatery anao ianao, inona kosa no ataon'i Jesosy eo anatrehan'izany? No valian'i Jesosy eto ry havana ny etaetandra lehilahy. Ka tamin'izany indrindra no nitenenan'i Jesosy hoe mahiratana ny masonao, ny fononao nefa nahavonjy anao. Arak'izany no valian'i Jesosy ny fangatahany, ny etaetany, no raisiny ny faniriny. Arak'izany ry havana, raha fanasitranana tahaka ny hitantsika eto no nangatahanao
dia tsarovy fa omeny Jesosy anao koa izany araka ny ambarany amin'ity lehilahy ity. Ary isany indrindra no dingana fahadimy izay nataony Jesosy eto dia ny manasitrana anao. Manasitrana anao Jesosy ry havana. Arak'ilay nambarako teo, ny mamay antsika rehefa hoe manontany hoe inona ny asan'i Jesosy dia hoe manasitrana. Fa tsy mandala amin'ireo dingana ny lazaina teo isika. Tsarovy ry havana fa manan-karena ny tenin'Andriamanitra. Ary ampatana ny loha hevitra hoe mampandresy ny mino ny asan'ny tompo isika dia ambara amin'izao tenin'Andriamanitra izao fa marobe ireo asan'i Jesosy Kristy izay everintsika fa hoe kely nefa dia zava-dehibe tokoa. Araka izay voalaza ary teny hoe manasitrana anao Jesosy, izany no dingana farany nataony Jesosy eto. Voalaza eto amin'ny andininy fahatelo amby efapolo ny hoe ary niaraka tamin'izay dia nahiratra amin'ny masony. Asan'i Jesosy tokoa ry havana ny mampahiratra ny jamba. Koa inona ary no manakana anao ny asa ataony Jesosy eo amin'ny fiainanao izay mbola mahatonga anao tsy hahiratra, izay mahatonga anao tsy hahita izany asan'i Jesosy izany. Tsarovy fa izy ane no efa nitondra ny aretintsika teo ambony hazo fijaliana e. Koa eo anatrehan'izany ary raha nambara tamintsika teo ireo dingana dimy nataony Jesosy, mba inona kosa no takiny ataontsika olombelona. Satria nahoana? Raha te hanasitrany Jesosy nefa tsy nety hositrany ity lehilahy ity dia ahoana? Dia ohatrany hoe mpanasitrana ve Jesosy sa tsy manasitrana raha hoe tsy nanaiky an'le tsy nanaiky hositrana an'le olona? Arak'izany dia ambara eto koa fa misy hetsika dimy ataon'ny olona manoloana ny asa ataony Jesosy. Voalohany amin'izany dia ny mahafantatra an Jesosy. Ny mahafantatra an Jesosy. Eto ry havana dia fantatry ity lehilahy ity hoe Jesosy zanaky Davida no mandalo. Dia Jesosy izay efa nampanantenaina ho mpanjakan'i Israely. Eto ry havana dia te hampita ny mpamaky iliko izay nanoratra izao filazantsara izao fahatanteraka izay lazain'i Jesosy momba azy dia ny mahampaminany azy, ny mahampampianatra azy, ny mahampanasitrana azy. Arak'izany ry havana dia zava-dehibe ny mahafantatra an Jesosy tahaka ity lehilahy jamba ity. Fa ny dingana faharoa na ny hetsika faharoa takina amin'ny olona ihany koa teny hoe miantso an Jesosy. Miantso an Jesosy. Eto ry havana na dia norarahan'ny vahoaka aza ity lehilahy ity tsy antsoantso. Tena hoe nampangina azy ireo vahoaka dia tsy norarahina izany satria efa tao aminy hoe io Jesosy io dia afaka manasitrana. Noho izany dia niantsoantso izy na dia nisy aza ny nanakana azy. Azo ambara eto ry havana fa nahay nanararoatra ny fotoana mety ity lehilahy ity eto. Nahay nanararoatra ny fotoana mety izy satria hoe Jesosy Kristy no mandalo. Raha nangataka foana nataony hatr'izay ny olona mandalo izany dia angatahany vola. Fandanina hoe rehefa nandalo Jesosy dia fanasitranana no nangatahany fa tsy vola. Nahay nanararoatra izy ry havana. Nahay nanararoatra hoe tonga ny mpamonjy, tonga ilay afaka mampandresy afaka manasitrana. Ho anao ihany koa ry havana, ankehitriny dia ambara aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Ho aza misalasala fa miantso an Jesosy. Sahy mangataka amin'ny Jesosy, sahy miantso azy. Tena ataovy ao anatinao mihitsy ny hoe tena hoe mangetaheta an Jesosy ary raha mangetaheta an Jesosy izany dia tena hoe tsy mety mihitsy raha tsy mahita anazy. Tena hoe tsy mety raha tsy mandray ilay valiny avy any amin'ny Jesosy. Tsarovy ry havana. Fa tahaka ny olona mangetaheta ihany io, ny olona ohatrany hoe tsy mangetaheta na tsy te hisotro rano ve mitady rano? Tsy mitady izy. Fa ny olona tena hoe mangetaheta dia tena manao izay ezaka rehetra ataony ahitana rano. Tahaka izany koa no takiany tenin'Andriamanitra antsika ankehitriny.
sahy mangataka ry havana, sahy miantsoantso, ataovy izay ataovy ny fomba rehetra azonao izay zavatra angatahanao amin'Andriamanitra. Efa na dia no dia efa na dia raharahany olona azy ianao, aoka tsy hanakana anao izany. Fa ny dingana fahatelo voalaza eto dia ny hoe matoky an Jesoa. Natoky an Jesoa tanteraka tokoa ity lehilahy ity, hoe mpanasitra an Jesoa araka nambara teo. Nanana finoana tao anatiny izy, nanana fanantenana izy fa ho sitrana hiala amin'ny fahatsambana. Ary izany indrindra no tonga teo aminy. Araka ny nambara teto dia ny fahamindram-pon'Andriamanitra no nangatahany fa tsy vola. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, zava-dehibe zany izany nataon'ity lehilahy ity, ary toko antsika ihany koa hoe matoky an'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra. Manana finoana azy. Fa manome izay tsara indrindra, mihoatra izay irinao izy, mihoatra izay mety hoe verana ho tsara. Fa ny fahaefatra dia ny hoe manaiky hositrahany Jesoa. Nanaiky hositrahany Jesoa ity lehilahy ity ry havana. Ny fanekena dia zava-dehibe, satria izany no antony mahatonga ihany koa ny fahasitranana ho tonga aminao. Tompoko ny mba hampahiratana amin'ny masoko, izany no maneho ny faneken'ity lehilahy ity hositrahany Jesoa. Manaraka izany ny dingana fahadimy farany, izay takina amin'ny olona dia ny manaraka an Jesoa ka mankalaza azy, ny manaraka an Jesoa ka mankalaza azy. Rehefa sitrana somatsara ry havana ity lehilahy ity dia nanaraka an Jesoa izy, sady nankalaza an'Andriamanitra araka ny voalaza eo amin'ny andiny fahatelo amby efapolo tapany faharoa. Ary ny fahitana vahoaka azy hoe nanaraka an'Andriamanitra izy dia nahatonga ny vahoaka ihany koa idera an'Andriamanitra. Ny fahitana vahoaka hoe sitrana ilay jamba dia nahatonga ny vahoaka ihany koa idera an'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa no aoka ataontsika, dia ny mankalaza an'Andriamanitra, ny manome voninahitra an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Tsaro fa Andriamanitra dia tsy mitsahatra mandrosaka ny fahasoavany sy ny fitahiny amintsika isan'andro. Raha fitiana ry havana izay nambara teo dia ny hoe misy dingana dimy izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'olona mba hanehoany ny asany. Fa eo anatran'izany koa dia nambara tamintsika ihany koa fa misy koa dingana dimy ataontsika manoloana ilay asan'Andriamanitra. Raha mibanjina ilay loha hevitra hoe mampandresy ny mino ny asan'ny tompo ary isika ankehitriny, dia arak'izany ary nambara tamintsika teo ireo dingana dimy ireo dia mifameno ireo. Andriamanitra manao ny asany fa isika koa dia tokony hanao ny asa izay manandrify atsika. Eto am-pamaranana ary andeha ity teny nampandinika iray ity no fampieritrretana atsika. Ity mpanoratra ity dia nanoratra fehezanteny kely anankiefatra izay mavesa-danja momba ny hoe resy sampandresy. Izany no fanontaniana napetraka ity mpandinika iray ity. Resy sampandresy, etsenge ny mpandresy ry havana dia mitondra vahaolana foana. Ny mpandresy dia mitondra vahaolana foana, izany no ataony. Fa ny resy kosa mitondra inona? Mitondra olana. Ny mpandresy dia mitondra vahaolana foana, ny resy dia mitondra olana. Fa mpandresy venao mandy ny tena ry havana sao resy ianao, sao dia olana foana no entinao. Fa manaraka izany, ny mpandresy dia manana fandaharana asa foana. Ny mpandresy dia manana fandaharana asa foana. Ny dikan'izany dia hoe miasa foana izy. Fa ny resy kosa manana fialatsiny. Inona mahatonga ny olona mialatsiny? Indraindray hoe mety hoe tsy te hanatanteraka an'ilay asa izy. Tsarovana nefa fa ny mpanometsiny dia sokajiana ao anatin'ilay olona hoe resy. Fa ny mpandresy dia manana fandaharana asa foana, izany hoe manatanteraka asa foana izy. Manaraka izany, ny mpandresy miteny hoe aleo ataoko, aleo ataoko. Ny resy kosa miteny hoe tsy asako izany.
ahoan'izany ry havana aleo ataoko ozy izy mipandresy manatanteraka asa foana izy zany mbola manamafy an'ilay teo ambony fa ny resy dia hoe tsy asako izany tsy tianao le asa izy koa ianao anisan'le manatanteraka asa foana venao ka miteny hoe aleo ataoko raha misy asa zao hoe ty misy asa aoka ry havana mba ianao no iteny hoe aleo ataoko satria manambary izany fampandresy ianao iza tokoa no teo resy samy teo mpandresy daholo isika koa aoka raha misy asa eo anivon'ny fiangonana raha misy asa napetrako sahanao dia tokony teny foana ianao hoe aleo ataoko satria mariky ny fandresenao izany mariky izany fampandresenao fa ny farany dia ny hoe ny mpandresy manao hoe sarotra angamba nefa azo atao sarotra angamba nefa azo atao ny resy kosa manao hoe azo atao angamba nefa sarotra loatra mpandresy manao hoe sarotra angamba nefa azo atao zany hoe le fanatanterahana ny asa zany dia tena hoe zava-dehibe ao amin'ny mandrakariva fa le resy azo atao angamba nefa sarotra loatra inona ny dikan'izany tsy anao izy satria miteny hoe azo atao angamba nefa sarotra loatra le hoe nefa sarotra loatra dia ohatrany hoe efa mane hoe tsy finiavana anao le asa izany ry havana nataon'le mpandresy le resy azo atao angamba nefa sarotra loatra na dia miteny azany atsika dia hoe tsy teanao izy araka izany ry havana ianao mba ahoana asa manaiky raha tsy mpandresy ianao asa mety ho resy fa Jesosy mampandresy ianao amin'izay rehetra ataonao koa tanterao ny asan'Andriamanitra maherezan-trana ny asa fanompoana an'Andriamanitra satria izany no tedaviny sy takiny aminao ary izany ihany koa no antoky ny fandresenao izany no mampiseho hoe mpandresy ianao rehefa manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irarano voninahitra fa ho amintsika kosa izany teny izany amen. Favaka isika ry havana angataka famelan-keloka amin'Andriamanitra tsika ho setriny izany tenin'Andriamanitra izany. Efa niteny taminay ianao fa manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalan'ilay tianay. Efa nilaza taminay ianao fa antsoy aho dia ho valiko ianao. Ro tompo fona aminao izay. Fa raha mandre ilay izany teninao izany izay a atsiaro ny fahalemenay sy ny tsy fahatanteranay. Atsiaro ny fahosanay manoloana ny sitraponao Andriamanitra. Fa faharivariana ny lavitra izay ka tsy mahita ny ambany maso. Toa lavitra anay Andriamanitra ary manalavitra an'Andriamanitra izay na dia miezaka manakaiky anay azy ianao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fiangonanao, amin'ny alalan'ireo kapoka eo amin'ny fiainanay dia manalavitra an'Andriamanitra izay. Ary raha miantso azy izay dia miantso ny tenanay, miantso ny olona akaiky anay, miantso olon-kafa izay hamonjy anay, miantso ny vola aman-karenanay, miantso ny fahaizanay mivavaka, ny fiheveranay fa tena mpivavaka izay. Indrisy Tompo fa mbola marina aminay hatrany ny tenin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, fa satria izahay miteny hoe mahiratra izay anika tonga jamba. Fa raha manaiky fa jamba izay dia ampahiratonao ny masonay. Tompo tena jamba tokoa izay, ampahirato ny masonay. Ary androany raha miantso anao izay, raha misy olona miantso anao marina tokoa amin'ny fony amin'izay manarika ity fanompovavahany ity na dia ny ankizy madinika indrindra mbola eo andohanono aza ka mahatsiaro iantso izany anaranao izany dia hamonjy azy ianao amin'ny fahoriany rehetra, amin'ny fahotany sy ny fahalemeny.
ary izany no hanaovanay vavaka manginy eto anatrehanao, tsy tonga namary teny eto mantsy izay, ary tsy manamarina ny tenanay, tsy mihevitra ny tenanay ho efa marina raha teo izay, na efa manana raha teo ny famonjena, na dia efa azonay azy izany, na efa mahay fa mangataka aminao izay. Tompo, melan'ny fahadisoanay rehetra, sy trano izay fa marary ny ao anatinay, marary ny fanahinay, marary ny nofinay, marary ny fianakavianay, marary ny fiangonana, marary ny firenena. Mbola mila anao izay, raha tsy avelanao eloko izay dia sitrana izany aretina mahazo anay izany, ho asitrano izay amin'ny fanahinao sy ny herinao mahagaga, itenena sy mipitsi mangina ao anatinay Tompo, raha mangina eo anatrehanao izay fa mahatsiaro fampanota. Jesosy malalanay io, miantso anao izay, valio ny vavakay, sy tranony areti-pahotanay, esory aminay ny faharesena, aza vela ho sakana eo amin'ny asanao izay, fa indraindray tokoa mantsy ny devoly efa resy, fa izay mpanompon'Andriamanitra indray no mijoro sakana amin'ny asan'Andriamanitra, manangam-pahavalo ny namanay. Aza vela olona toy izany izay, fa mamindrafo aminay lalandava, ry Tompo Andriamanitra eo, fa efa resy zao na dia ny fahafatesana azy, esory ao anatinay ny taolan'ny maty rehetra izay mahatonga fofom-pahafatesana eo amin'ny fiainanay. Dia rehetra miantso ny anaranao androany, ka niantso anao marina tokoa, valio vavaka, avy alao eloka, sy ny fahaizanay mivavaka, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatara izany. Amen. Afaka malala satria efa be baka teo anatreny tomposika dia mandra-pamela heloka ny Andriamanitsika mitsangana. Reny teny somafaly izay omeny Tompo anao, fa hoy ny Tompo Andriamanitrao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehiko, izaho efa niaino. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izaho dia izao no mamono fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Aroy koa ny Tompo noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fony aminao aho, mety aho mahadiovy ianao. Ary dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manambarako aminao hoe voavela ny eloko aho ary afaka ny fahotanao
aza manota intsony hatramin'izao. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony tsy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Finoanao no efa nahavonjenao ny tompo a ho amin'ny jorova avombelon'ny finoana miaraka amin'ny fiangonana masina manderan'izao tontolo izao. Ny lalan'ny fanekempinoana larana fahatelo iombonantsika izany ary tonontsika amin'ny finoana manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola hampanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanany lahy-tokana tompontsika aho, tonga izy hitady tsy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sainio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara amin'ny fahasanak'Andriamanitra tsika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho teny iray. Fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika: Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana, hira ny atoko-pira. Hiratra zao zamba teo aloha, antsoy aho, zamba teo aloha. Dia engane tena hiratra tokoa sika ary omen'Andriamanitra zany fanahin'ny fahiratana sy tranon'ny tompo sika ka ahiratra mandrakariva. Fa dio nefa misy tenin'ny tompo anankiray tahaka izao no ilazan'i Jesosy azy a, ary tsy maintsy eritreretintsika mandrakariva izany.